Tomboko lasy tomboko vavy faly mandroso tokantrano indray amin'ny tia alarobia ity fotoana ifanomezantsika eto amin'ny fahitalavitry ny MBS ny onjam-peo 5.4 ny tambazotra ihany koa satria maro be ianareo no manaraka ny amin'ny alalan'ny tambazotram-pifandraisana atolotra ny ara-pahafinaritra tomboko lasy tomboko vavy toy ny mazatra iarahako manolotra amin'ny namana mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo renivohitra Clémence Rarinirina ny fandaharana miaraba Clémence tonga soa tao anaty fandaharana indray. Mirabanao namana Lili Rafarala adindray io ny rahantsika toy ny mazatra tao anatin'ity fandaharana sahila zao ity anahoana ary Lili no endriky ny fandaharantsika amin'ity anio ity. Endriky ny fandaharana andray vahiny sika Clémence mazava loatra zay moa no mampiavaka ary andrasanareo ao anaty fandaharana hoe izy andray no vahiny androany araka izany dia vahiny notsonganay manokana iaraka amintsika amin'ity anio ity Andriamatoa Lazare Zafiarson fantatsika amin'ny mahafilohan'ny RCR na ny Rassemblement des Citoyens Responsables raha dikantsika amin'ny teny malagasy moa zany dia hoe tolona tambaben'ny olom-pirenena nampiray ny andraikitra hitondra ny fahitana raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny izy Clémence Rarinirina ao anatin'ity fandaharana ity. Ny vaovao anomboantsika ny resadresaka ary amin'ity androany ity aloha dia vaovao politika fantatsika fa dia nolavin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny fangatahan'ny HCDDED ny ampietoana ny filoham-pirenena noho ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana dia fandrono zany zao no tsy nahomby ny HCDDED raha nitodika tany amin'ny HCC satria tamin'ny volana desambra ihany koa ity filan-kevitra ambony ity dia naka ny hevitra na ny avian'ny HCC mikasika ny fanambarana nataon'ny biraomaharitra ny antemera-pirenena momba ny fitsopaha-pitokisana ny gouvernemanta nataon'ny solombavambahoaka 500. Etsika iangana raha ity fanadiadiana izay notsongatsika tao amin'ny fahitalavitry ny Real TV ity dia miverina eto avy hatrany isika rehefa aveo manomboka ny resadresaka. Tsy voafaritra ao anatiny ny lalam-panorenana na nisa tamin'ny feny antenimera-pirenena ny fanamarinana ny sonia amin'ny fanaovana fitsopaha-pitokisana kanefa io no ny angan'ny HCC nandraisa ny fanapa-kevitra nandany fitoriana izay natao ny solombavambahoaka sy ny HCDDED ho ny solombavambahoaka Joasy Léonard androany. Midiky zany fa tsy niainga tamin'ny lalàna velona io fanapa-kevitra no raisy ny HCC nivoaka ny 10 Martsa lasa teo io. Tsy misy soratra an'izany vérification de signature zany any anatin'ny lalam-panorenana tsy misy soratra an'izay ao anaty fitsipika anatin'ny antenimera-pirenena izay no mampisy ahy hoe niainga viaiza zany izay filaza izay. Olona mahay mamaky teny sy manam-pahaizana noho ny HCC no nandravitra ny fitoriana hoy Volonahitsy Jean Eugène. Voalohany ianareo fa nirejetenareo le zavatra faharoa ty constitutionnaliste nanao an'iny niaraka taminay mahay lavitra noho nareo koa aza dia io izy io tsy menasy anareo aho fa kosa misitona ny eritreritry nareo marina fa juge de dernier ressort anareo tsy azo valozana ny zavatra resahanareo raha tany décision taonareo d'accord fa azadino fa tsy misy olona andaly eto olona samy mahay mamaky teny même pour un simple bon sens afahana mandika ny lalam-panorenana io. Tsy azo itokisana amin'ny fividianana araka izany ny HCC raha efa tsy azo itokisana tamin'ny fanapa-kevitra noraisany mikasika ny fitsopaha-pitokisana ny gouvernemanta ho ny solombavambahoaka ny mora feno be. Enjeu ny crédibilité nareo amin'io enjeu hoe azo atokisana nareo sa tsy azo atokisana ty lazainareo zavatra madinidinika ty ity le décision raisinareo ty io zany azo atokisana ve nareo any amin'ny raha tsy atokisana amin'ity azo atokisana any amin'ny élection. Nanamafy ihany koa i Joasy Léonard fa mampanay ny hoavy ny fividianana ho tanterahana eo satria mety handray didy tsy mifanaraka amin'ny lalàna misy mihitsy ireo mpikambana ao anatin'ny HCC ireo. Io fitsarana avy mba lalam-panorenana io no hitsara rahampitso ny fividianana izay ho tanterahana eto amin'ny tany sy ny firenena ka hoe mety izy ve sanatria fanapahana tsy miainga avy amin'izay voasoratra ao anatin'ny lalàna velona miatra eto amin'ny tany sy ny fanjakana ahany na
Miantso ny mpanao politika rehetra, indrindra ny solomam-bahoaka ao anatin'ny IRD araka izany ny solomam-bahoaka Roland Ratsiraka androany ijoro andrava io RCC io. Mety ho lasibatra amin'ny fanapa-kevitra amin'ny tanila raisiny io ravitra io hoy izy ny rehetra amin'ny fividianana solomam-bahoaka. Eto dia manentana na ny mpanao politika na ny solombavam-bahoaka rehetra tsy akanavaka anatin'izany solombavam-bahoaka momba amin'ny fitondrana fa mety honareo koa voadonan'io HCC io satria tsy voatery hoe candidat mpanjakana nareo amin'izay fotoana izay efa milatsaka solombavam-bahoaka. Ka manentana antsika rehetra zany manentana ny mpanao politika, manentana ny vahoaka malagasy, ny association des droits de l'homme sy ny sisa, indrindrandrindra ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny defasanay taratasy mba mijoro tsika menakavy amin'ny fangatahana ny fanovana ny HCC satria tsy maintsy angalabato io raha zao ny fandehany ary tsy maintsy hitongilana io raha zao ny mitohy. Ka tsy maintsy mijoro tsika menakavy toko place toko vafy fa zontsika manana mpitsara miaro ny demokrasia, miaro ny tanitandalana, zondrolombelona zany. Efa tokony hitandrina ny mpikambana ao anatin'ny RCC satria mety ho ahonga ny vahoaka ny ravitra rehetra misy eto amin'ny firenena hoy Vonaitsy Jean Eugène. Tsy hitona rehetrarehetra nareo ao laza aminareo 7 ans nareo 7 ans nipetrahanareo amin'io toerana misy anareo inamovible tsisy olona afaka manitsikitsika anareo tadio tsara asa mana foy loela tokony loela dia araha sanatria aza vokorotana tio ianareo ve anana chance mbola hiverina eo roa taona ny vitanareo zay faharoa dimy taona tavela dia hosimbana amin'izany ve ny zavatra tokony ho lava satria raha miongana ny fitondrana miongana aby ny rehetra rava ny assemblée, rava ny Sénat, rava ny CENI, rava ny HCC tout est miongana. Raha tsy hevina ny tantaram-pirenena tamin'ny krizy roa sy roa arivo dia ny mpitsara tao amin'ny fitsarana tampony no namoaka ny voka-pividianana tamin'ny febroary roa sy roa arivo rehefa nolavy ny candidat Marc Ravalomanana ny voka-pividianana navoaka ny HCC ny 12 janoary roa sy roa arivo izay nametraka ny tokony isiany ny fiodinana faharoa. Mpikambana vaovao tanteraka kosa avy eo no nandrafitra ny RCC izay namoaka ny voka-pividianana fahatelo ny angian'ny fianianana faharoa izay natao ny Marc Ravalomanana ny 9 Mei roa sy roa arivo. Izay no makasika ny fanadiadiana sary nindramina tamin'ny fahitalavitra Ravavy Real TV moa izy iny na ianontsika ndreny faneho-kevitra samihafa ireny fa ndao raisina ny vahiny amin'ny ity alina ity Andriamatoa Laza Razafy Arson faly mandray anao atao anatin'ny plateau an'ny Sahila Zone ny ity alina ity. Miarahaba anareo amin'ny Ravavy sotra be dia be amin'ny fandraisana tompoko fa hitadiavantsika vahaolana amin'ny firenena ny antony karaneto dia miarahaba ny mpijery ny MPS amin'ny Takariva aty na eto toerana ny ivelana ny amin'ny FPN ny amin'ny radio mankasitraka tompoko miarahaba antsika rehetra. Ya, hiditra any amin'ny resadresaka avy hatrany tsika Andriamatoa Laza Razafy Arson indroa zay no nisedra fandavana avy amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ity HCCDD ity ahoana ny fahitanao an'ilay hoe inisiativa ilay finiavana na ilay fandraisana andraikitra nataon'izy ireo ary ahoana ihany koa ny fahitanao an'ilay valiteny hoe indroa miataony zao dia tsy misalasala mihitsy ny eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana mandahy izany. Ara-tantara dia ny HCC foana ny fototry ny krizy rehetra teto ka mialohan'ny krizy mafy rehetra teto Madagasikara dia ninga avy ao amin'ny HCC daholo fa mitodika amin'ny mambra ny HCC jereo no nataony amin'ny namanareo teo aloha dia jereo no mahazo anazy any amin'ny FB any amin'izao zahatra tsotra kely dia izy efa fantatra zao nge fa mandika lalàna filoham-pirenena mampivory député na zatsy ny ahatra lalàna aty ary ny maheno zany manao daholo ny institution rehetra ary amafisiko ny fiatson'ny député Roland Ratsiraka teo akasitrahana tompoko iatsonany koa anamafisana koa ny antson'ny député Vonaitsy Jean Eugène teo hoe rehefa tsy andraiandraikitra ny rehetrarehetra dia miara miomantsika zany fa hitra anaty krizy satria efa nisy an'iny hoe tamin'ny fitondrana teo aloha niditra teo anaty le pacte de responsabilité efa fandika anatin-dalàna raha teo iny efa nisy an'iny tamin'ny 2002 araka le tantara teo hoe problème ny HCC nafindra tany mantasoa mihitsy aza ny déclaration fifidianana tamin'izany andro zany HCC ihany koa iny zay mahatonga ny RCR mamerina foana hoe problème na rafitra hoa io dia mbola tsy tonga saina ve tsika fa tsy mety amintsika io rafitra io io rafitra io ihany miteraka problème isaky ny mandeha fifidianana tsika
de remise en cause foana nisy le cours électoral spécial ange teto e problème foana le rafitra de tsy mbola tonga avy fotoana andinitsika rafitra afahana mamany olana une bonne fois pour toutes. Betsaka moa no miteny fa politisena hoe manaraka baiko politika ny mpitondra ny HCC enitsika toerany fa neho-kevitra ny député voninahitra Eugène de hoe mety tonga hatramin'ny fitakina ny fandravana ny HCC ny zava-misy ny député raha teo zao hoe am'izao fotoana zao efa hitantsika manomboka mivondrombondrana sy mitambatra ary ny HCC ihany no tsy maintsy aloha raha ny rafitra izay mbola misy am'izao fotoana zao amoaka ny voka-pifidianana filoham-pirenena miombon-kevitra amin'izany ve ianao Andriamatoa Lazara Zafirisona hoe le izy zay ao anatin'le fanovana rafitra de tena fa tsisy ACC zany ao anatin'le rafitra proposé ny RCR miova mihitsiny zany le ACC hoe inga tsy voatery ho mpitsara ny hiditra ao fa tsy hoe mpitsara ihany no afaka mitsara ny valim-pifidianana fa inona monga moa tsy mahay manisa daholo na rehetra de manaraka lalàna de vita raha ohatra ka misy professeur firy fa ny rafitra hoentinay io moa tsy voazavatsika eto fa le rafitra mihitsy no efa maty ka andravany ACC tsika vao maika mety amin'ny RCR zany le izy raha teo tsisy lana azy eny io ACC io ve moa raha membre siviny ao de inotsika ve fa raha misy fitaraina valonjato avy any amin'ny bureau de voaty rehetrarehetra any valonjato ny fitarainana de mena ray volana zareo amahan'le fitarainana de iteny zareo ve voavakiny daholo le fitarainana laingy zany tsisy rafitra fitsarana kinona ny fitsaranantsika miangona daholo ny dossier rehetrarehetra mandraky teny androany dikan'izay tsy ary ny tsara fifidiana normal zany io fa baiko ny raisiny io zany hoe rehefa mahazo baiko izy hoe ity no ataonareo mandresy satria zay ny ahastable an'le toerana ihany tompoko vary sy loka ihany ange no anareo na mpitsarinareo ny nantoerana misy anareo telo vilia ihany mandritry ndray andro fa raha ohatra ka mbola iverina ny fiarahamonina rehefa avy eo mba ianao ihany le fian'le olona miredirety satria zay ny mieritritinareo anazy hoe raha azo raisina fa tsy mitombona miredirety daholo zany ny constitutionnaliste araky voalazany Andriamatoa Voninahitra teo miredirety daholo zany olona rehetra mitory ny ACDD ity zay institution na tsy institution ihany fa organe ao anatin'ny lalam-pandroenana zany olo dehibe nge zany raha olona reo zany de mananao foana de reo zany de tsy azo ianona fa de hoe tsisy nianatra fa olona bady daholo eo anatin'io rafitra anankiray io ka raha ohatra moa nareo mihoatra ny telo vilia zany laninareo anatin'ny ray andro ka tsy heverina fiarahamonina tsony fa efa niakatra any ambony any de tsy miverina tsony rahabasoa rahabazara fa valio hatramin'ny farany ary zany le izy fa ho avy ny fotoana tsy maintsy iverina any aminareo ny responsabilité rehefa miboaka ny crise mandra-piandrin'izay satria zany resaka sika hoe resaka ianao moa zany hoe fandrovana rafitra ny fifidianana ity zany efa tongotra satria hoe amin'ny 9 novembre no voatondry ny CENI aloha hatreto anatanterahana ny fiodinana voalohany fandrovana rafitra manahoana zany proposition anareo manokana anivon'ny RCR raha miresaka sika zany resaka efa candidat président de république de efa mahafantatra hoe tsy mety le satria tsy io le rafitra afahana mampandrosa Madagasikara miova foana zany constitution régime politique novatsika teto nefa tsika mbola tsy nanova système politique zany ka raha ao anatin'le rafitra hoentinay de misy le hoe au conseil des sages filan-kevitra ambony olon-kendra misy institution anaky 10 be zao anatiny istabilisena an'le resaka politique satria le stabilité politique tsy azontsika amin'ny alalan'ireo institution misy eto reo satria na ny fomba fanendrenandreo fotsiny azy ny pouvoir amin'ny président de la république ao anatin'io ny système de contrôle eto Madagasikara tsy misy ny ACC zany mamoaka didy tsy azo ivalozana nefa ry zareo mbola azo ivalozana ihany rehefa ny président de la république nisy an'izany ange teto nisy pacte de responsabilité zany teto ao anaty lalam-pandroenana misy zany pacte de responsabilité rehefa vongana le filoham-pirenena fa ry zareo zany mamorona lizy de zay bon lasa any ambony any izy zany izy manapaka an'izay tiany atao io ka tsy ho vitatsika eto nanazava le rafitra efa fantatra ny besiny maro zany hoe ndao tsika nova rafitra raha amin'ny fotoana manaraka tsika manazava lizy hoe zao ny rafitra afahana manara-maso ny filoham-pirenena fa na io ACC nge tsy afaka manara-maso ny filoham-pirenena zany faible be io zany raha ohatra ka olona sivy anareo na olona vitsivitsy ao anareo de institution ngeza be présidence de la république de voara-maso ny zany zavatra zany tsy mety zany iverina kely eo amin'le rafitra HCDD ndraisantsika teo ny zavatra fantatra amin'izao fotoana zao zany taorianan'le fandraisana ndraikitra ny raisin'izy ireo de voalaza fa misy fikasana handefa ny inspection générale de l'État na ny IGE anadiady eo amin'ity rafitra ty ho anao manokana Andriamatoa Lazara Zafirisona midika inona zany indrindra ho anareo anivon'ny RCR efa pratika ny fanjakana hatramin'izay zany ka hatramin'izao ka zay ny mahatonga an'le hoe tsy mety le satria tsy système de contrôle fa ampiasaina daholo ny institution rehetra entina mampiororo ny ACDD tenga moa inona miaro ny démocratie ny asany de mampanaja an'le lalàna izy zany mato izy nitoro hoe tokony hajanona amin'ny asany filoham-pirenena de inona moa ny ilana inspection avadika crime zany le izy hoe
nanotokodim-bola vereto zay ny tiana tongavana ka jerevana faiblessin'le membre tsirairay a de solidarisena le membre zany misy anankiray fotsiny ampidirina any amponja de matavatra daholo ny rehetrarehetra de mijanona am'izay le fitarainana sy le fanohanana n'le hoe ndao a esorina ny voalohan'ny republique satria mandika lalàna ka zany zavatra zany pratikan'olona tsy nianatra fa mipratikan'olona nianatra ampiasao ny lalàna raha ohatra ka mahafeny lalàna ianao a de fantatrao fa nanitsaka lalàna na filoham-pirenena na mpivory député tsisy tsy mahay an'izay na olona tsy nianatra aza ka rehefa nanitsaka lalàna filoham-pirenena ho anareo nianatra tompoko misy mpitsara be dehibe nareo eto Madagasikara nareo anaty institution rehetrarehetra reo angina daholo raha ohatra ka tsy niteraka daholo nareo de aza valiana miresaka fifidianana isika teo ny herinandro lasa teo ny fivondronam-beny ny firaisamon'ny pirenena de nanamafy a ny amin'ny tokony isian'ny fifanantonana sy fikaonan-doha mialohan'ny rosoana ny fifidianana filoha-pirenena izay tokony ho tanterana moa zany ny araky ny fandraisahana teo hoe amin'ny 6 novambra ny fiodinana voalohany raha ny tolo-kevitry ny senia ny FFKM koa efa nanao antso toy izany a ny vondrony européana ihany koa de tsy andany efa hatramin'ny taondasany nampirisika an'izany a fifanantonana ve sa mety misy hevitra hafa tongavana amin'ny fifidianana ekeny rehetra ho an'ny RCR hatreto a de mbola averina ihany le hoe fifanantonana anovana rafitra irosoana amin'ny fametrahana republika vaovao zay ny RCR satria tsika na olany azy ny président de la république ka mandeha mahitsy azy hoe fifidianana io de tsy ao anatiny zany rafitra vaovao zany fa manana délestage tsy ao anatiny zany rafitra vaovao le filoha vaovao io a ny accord stratégique rehetra ny amin'ny pétrole ny amin'ny telma ny amin'ny are-pirenena rehetrarehetra mifamohana ny are-pirenena zany hoe nisy filoha-pirenena firy teo nandalo teo adala daholo ve areo a fa tsisy natafavoaka le Madagasikara tamin'ny alalan'io rafitra io natokana ny teny hoe ny adala ve mora mahazo fitondrana sa ny fitondrana ny mora malasa adala de zay tonga tokoa lasa adala daholo de nitsika ve tsy mahita an'izany hoe zay namatsika nahazo fahefana de nivadika daholo rehefa tonga tao de maninona atsika ny mbola amme fahefana indray le président hoe za manokana tsy mazoto ho président de la république ao amin'io rafitra io satria mahalasa adala na io rafitra io ko menareo anary le fahefana malasa adala dina nipetrahako na mahay mamindra tahaka ny inona azy ny akozy ny fitenenana rehefa sendra safa solafaka ihany de teny ve tsika fa ny mpanao gazety zay lasa ministra rehetrarehetra zay namoaka vava sy ny lokaloka teo rehetrarehetra nivadika ambony ambany rehefa tonga teo de teny ve tsika mbola mety zany rafitra zany ndao anao rafitra de io rafitra io a no hitantanana tetezamita de ao anatin'le tetezamita satria mbola tsy nisy tetezamita zany teto mataontsika mbola tsy tafita dikana atao hoe tetezamita de miala avy eto de miampita eto tsika de tonga eto ka tsika ny ala teto de nilatsaka anaty rano ihany aloha hatram'izao mbola tsy isy tetezana zany teo ndao tsika metraka tetezana indray mandeha zay ny iantsona an'le hoe ndao ary ivory indray mandeha de ametraka rafitra vaovao a io le refondation du système politique efekeny be sy maro io a mivoifanoroana ifota moa ny be sy maro am'izao fotoana zao fa mivara lila koa le izy satria izahay tsisy malala an'izany fa zany ny antosam-borana tena alakely tantara mipetraka zany omaly ny filohan'ny Sueny de nampafantatra fa isy fitsiriana ny rindram-baiko sy ny fikirakirana rakajy mirindra moa zany na atsotsika hoe audit du logiciel et des systèmes d'information ho ataon'ny Sueny miaraka amin'ny OIF te antany andriamatoa laza hoe ampy anomezana tsoky anareo mpanao politika ve zany zavatra ho atao zany sa inona ny tena takinareo amin'ity rafitra Sueny ity io moa zany zao le rafitra eo vo mianky any amin'ny code électoral fotsiny tsika article 15 angamby izay de hoe recensement no atao amin'ny fidy ngananao recensement zany fanjakana tsy nanao recensement zany hoe fanjakana fa nampanatsony ny olona nakany président fokotany sa zany reo no ampianarana définition recensement statisticien resaka aminao le lira farala any fotsiny de voadika lalàna ray manontolo dikan'izay aho lisy mpifidianana io ahoana ny any nosy be anala no feno par rapport amin'ny Antananarivo nefa nosy be anala raha tsisy lalana azo etreretina tokoa ve zany tantarainy namana gona teto zany azo etreretina ve zany hoe ny any alohan'ny ray a ny any lavitra ny ray a no mahafeno an'le lisy mpifidianana nefa zahay any anaty ala any tsy miraharaha zany fifidianana zany fa na ny anina hoaninay aza tsy hitanay isan'andro zany mipetraka anaty ala mahatonga amin'ny tena zany tena tenenina de hoe fitsirihana ina le ho atao natao teto ange tamin'ny 2018 dia karapanondron'olona aveo anosy be no taterina makany Mahajanga anaovana fifidianana karapanondron'olona aveo Antananarivo no taterina makany Toliara anaovana fifidianana mampitomina le doublon zany hoe nampiasaina misy fikambanana misy ny organiser an'izany teto de taterina karapanondron'olona am'izay fa plan hafa indray ny miaingany ka na madio takinina koa le liste ary amin'ny informatique ange zany fa tsy zany réalité eto Madagasikara
tsy zany azo vaina iny eny an-dalana eny a de azo vaina amin'ny informatika zany efa misy piratage possible daholo zany antsika amin'ny teny zao ka tsy n'olona avy any ivelany no andrasantsika hitsirika an'izany mety very ataonareo ato fa izay politika mpanao politika consultena raha anao consultation anay tsy hoe amin'ny 21 mars de mandeha le izy de ao anatin'ny ray andro roa andro no itenenanareo aminay hoe mety ny verifiananeo meo anay ary le base de données de jerenao anatin'io verifianao anatin'io cohérencen'io raha ohatra ka jerenao anatin'io le doublon raha ohatra ka meo accès am'le base de données ary zay de izay technicianina ao anatin'ny antoko no miverifie an'le izy hoe mitombona sa tsy mitombona fa ho hitantsika hoe raha sa ianareo ka tena avonina mara am'le fitsiriana de partage eo aminay le base de données izay manano fahaizanay koa miverifie an'le izy hoe mitombona sa tsy mitombona an'le izy fa rehefa tsy hizara base de données aza mbola mandrebireby re tompoko tsy hivoana am'izay resaka zay loha hevitra zay hatrany isika ahoana kosa indray ndray matolazaraza Ferson ny hevitrao momba ny filoham-pirenena sy ny safidiny anao asa sosialy tafiditra ao anatin'izany moa zany ny fampiasanandreo fanomezana izay omeny permis ka izay miteraka resabe am'izao fotoana zao indrindra koa ny safidiny izara varomasaka ho an'ny vahoaka malagasy am'izao volana vitsy tsy hatongavana amin'ny fifitiana ao anatin'ny ligne fonction président le mizara vary ngamba makany ampitsara ianao de ny asa ampitsara mitsara de makany amin'ny mpanao brety ianao de anatiny ao no mikapokapoka de makany amin'ny hôtely ianao de anatiny ao no miservira vary ka vérifier ny terme de référence amin'ny président de la république raha misy hoe mandao bary ny asa fa ny problème antsika eto Madagasikara amanalina ka raha ohatra hoe ilatsaka any fandoaram-bary efa namonjy lanonana daholo angamba nareo na mariage zany na sanatria fa voazana ka raha hoe ny ray aman-dreny lehibe ary amin'ny mariage ery le ary amin'ny table d'honneur ery no hitsangana fa misy antony matoa napetraka amin'ny table d'honneur ianao ka fa tsy hoe ianao ary amin'ny table d'honneur ery de vérifier ndray hoe ampy ve ny lokato de ianao nizara an'le vary de inona ma table d'honneur an'izany fa zay nge tompoko Andriamanitra folo mifidy ianao hoe ho filohan'ny malagasy rehetra ianao hoe fa tsy servira varo anay fa mahita ny rano sotrony zay raha omenao anay miasa de mahita ny sakafo hoaninay zay raha omenao anay miasa fa aza toloranao vary masaka izay fa famisaviana zany ho amin'ny fitazana taranaka ny zavatra hita Andriamanitra Lazaraza Ferson de avela malalaka ny fomba ny fitondrana rehefa manao hetsika na kalamanjany zany na eny anarabe na ny anaty efitrano etsy andaniny nefa ireo heveriny mpitondra hoe mpanohatra azy de sakanana amin'ny fomba rehetra andefasana mpitandro filaminana mihitsy ny ariary moa zany le tsy fitoviana nandritra ny fanamariana ny valomartsa tsarotsika tsara ndraisahanay tato anaty fandarana izy iny satria de nisy namoaka toromarika ny fanjakana hoe foanana avokoa zany reo fanamariana ny andron'ny vehivavy aoriana ny daty ny valomartsa io nefa de député avy amin'izy ireo mihitsy no nitarika ny hetsiky ny vehivavy tany avaratry ny nosy ny ampitsony io ny 7 martsa ahoana ny fahitanareo anniversaire n'ity tombo sy ala miariary lay traitement inégalitaire ataon'ny mpitondra ity ary inona no ho fiatraika an'izany raha mitoy zany raha mpitso menimena foana ny avy any amin'ny faritra hoe centralisé ao Antananarivo ny fahefana là décentralisé ny dictature c'est une forme de décentralisation de la dictature ny any amin'ny faritra nge misy préfet any fa maninona ary ny fantatrareo fa mandika lalàna le président de la république na ny avy ety ambony hoe ahoana moa tsy azo ankalazaina ankoatra ny andro valomarsa ndray valomarsa taizana isy lalàna ohatran'izany hoe tsy azo ankalazaina ankoatra ny ty andro ty ity fety ty ka raha tsy afaka ianao am'le andro mankalaza an'le izy de maninona de tsy afaka mankalaza anao ny apitsony iny de eken'le préfet any amin'ny faritra zany de eken'le chef district any amin'ny faritra zany eken'olona rehetra any amin'ny faritra zany de taterahany zareo le didy de rehefa le dictature ny décentralisena de manaiky ry zareo hoe mety le izy fa rehefa le avantage no centralisena de tsy mety le izy fa hoe zay aty amin'ny faritra mijaly za zao avy any amin'ny faritra tena tenena de zao tsy ray ny président tsy président de la république rery no manao adalàna ao anatin'izany zavatra zany complice daholo tompoka ianareo manam-pahefana manaiky anatanteraka an'izany didy zany fa maninona ny olona tsy avelanareo anao zay tokony ataony ampanarao lalàna izy de vita nisy an'izany nge natany tsiro mandidina taiza chef district tonga de mibahana fotsiny mouvement tim za tsy tim fa teneniko foana hatramin'izay fa maninona ianareo olona nianatra teny amin'ny école nationale d'administration taiza tao anatin'ny ampianaranareo tompoko zany ny fotoana anao intervention tena fa za tsy nampianatra an'izany maty hatramin'le école nationale d'administration raha izany daholo ny ataon'ny administrateur civil hoe zavatra ohatr'izany no ekena ka raha ohatra ianareo mbola tsy anaraka baiko ohatr'izany
lazara safiarson sy nerisera tsy mitady administrateur oatra zany fa mitady administrateur mahasaha mamaly anahy rehefa diso ny ataoko ka valionareo président de la république fa izy afaka manao fety fa ny antokony afaka manao fety fa ny antoko hafa tsy afaka manao fety dictature amin'ny filazana zany raha ohatra ka tiavavoaka am'izany moa zareo arabasoa rabatsara fa manaiky zany voaka malagasy isan'ny vaovao nanaitra ny mpanara-baovao ny faran'herinandro lasa teo ihany koa ny famerena ny filohampirenena ireo ministra maromaro izay efa noesorona izay efa niteraka resabe efa tsy nahavita azy indray ho amin'ny andraikitra ambony eto amin'ny firenena ahoana no nandraisanareo tao amin'ny RCR manokana ireny fanapa-kevitra izay ndraisin'ny fitondrana ireny ny président de la république no tokony hamaly an'izay satria zao zay tsy maharaka ny vitesse noho izy de esorina de ampidirina voavaly angamba fanontanianao de tsy maharaka ny vitesse izy de ho esorina mba ho ampidirina zay mahavaly azy ka diso fe zany le maharaka vitesse tsy diso tsy resaka vitesse le izy zany tsy resaka performance le izy zany ka hatrano hatrano le izy efa hatrany amboloha moa hatrany ambolohany ohatr'izay foana zany le fitondrana satria averina andray mandeha ho an'ny voaka malagasy mijerefa le tombokolona nianatra hitondra firenena fa mijaly ny firenentsika mba misy critère minimum anendrena olona ao anatin'izany poste na ambassadeur na poste na conseiller misy critère minimum zany fa tsy ho lefa eninao zao fa ny teny ratsy hitapoky hita-pirenena tena hoe nanimbazimba olona na ndefa resaka firazanana za ao anatin'le izy na de ho fanajana an'le firazanana fotsiny azy de mba miembotra ianao zany hoe ty olona ty tsy mety am'le toerany me ho asa hafana izy raha ohatra ka tena namanao izy asa fangaro le mahampinamana sy le asa-panjakana fa zavatra fady zany ao anatin'ny administration tsy azo atao zany ka mety hoe tsy manana olona misy miteny fa tsy manana olona koa ny fitondrana manana izy ka manana izy fa ny cercle anisy azy fotsiny ny hafa ianao zao mpanao gazety tafakatra ny fitondrana ianao mety ho izy ny lasa conseillère anao de ny olona manodidina anao ny entinao eo fa ny problème raha olona tsy nianatra administration na nianatra tamy université zany no tafakatra ny fitondrana de le namany avy tary am'izay toerana nisy anazy iry miakatra eo amin'ny fitondrana ka rehefa tonga eo amin'ny fitondrana zareo vao tonga saina hoe tsy haitsika ny procédure d'exécution budgétaire ohatra de vao tiara izy maka olona hafa de mahatsiaro voakilika am'izay reto namana reto izay nge nanohananao ahoana anao mampiditra an'ity ka reto tsy hay mihitsy reto satria monde hafa nisy azy ohatra any amin'ny monde ny fanaovana baolina ve izy ohatra de tonga eo izy de le gol ny lasa prime ministre de ny poste 10 no lasa ministre de normal be fa rehefa tonga eo ka tsy mahay administration re olona reo indrindrandrindra hoe tany amin'ny mondena zavakanto izy ohatra tsy isy diran'zady administration nge zany tadiava olona nianatra tany amin'ny université fa any amin'ny université misy filière manjatony any maka olona amin'ny droit ianao atao président de la république de tsy maintsy maka mathématicien izy atao ministre re amin'ny énergie ohatra na physicien de maky izy journaliste ataony ary amin'ny ministre ny communication de maky izy araky ny filière rehetrarehetra ary ianao any amin'ny université mifanerasera amin'ny filière rehetra fa ohatra ka tsy nandalo tany ianao de tsy azaka démocratie mihitsy ny antony any amin'ny université vao miditra première année fotsiny ianao de efa mandeha fifidianana association régionale association estudiantine association religieuse sy ny tariny noho izany rehefa tsy lany ianao de tsy afaka ilanjam-pakary teo za tsy lany fa samy miara manaiky ry ny latsaka fa tsy lany de da zay ny nanamorana fa nisorana any Andriamatoa Rafael Bera tamin'ny fitondrana satria manaiky démocratie izy de moramora koa nanala Andriamatoa Rajaonary Mampianina de eo amin'ny fitondrana satria fa zatra hoe rehefa tsy fidin'ny olona ianao de miala moramora fa ny olona tsy nandalo an'izay dingana zay sarotsarotra manala azy amaranantsika ny lafin'ny politika Andriamatoa Lazara Zafiarson be de be ireo manao antso ny amin'ny tokony hitambaran'ny mpanohitra amin'izao fotoana izao ny tokony hitambaran'ireo rehetra mahatsapa hoe mitovy hevitra ny amin'ny tokony hitambaran'ireo rehetra mahatsapa ihany koa fa tsy mety mihitsy izao fitantanana ny firenena izao ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana manokana dia isan'ny nanao an'izany antso izany teny amin'ny Magro Tanjombato te anontany hoe ianareo ny UNRCR manokana ve mirona makany amin'izay fanambarana hery zay sa manahoana zany ilay ataoko hoe position anareo manoloana ny fiatrehanandreo fifidianana maro ifanesy eto amin'ny firenena le anarana vakinao teo ka rassemblement tambaben'ny olo-pirenena mandray andraikitra efa ao zany le rassemblement fa isorana an'izay miantso an'izay rassemblement zay fa makany io ka rassemblement des citoyens responsables ny anarany antokonay ary zay tsy mifidy antoko tsy mifidy olona fa rehefa responsable ianao vonina navitra an'ity firenena ity de ho avy zay rassemblement zay isy mouvement citoyen itsangana zany mandeha ho azy ny rassemblement des citoyens
dia mitsofoka ao anatin'ny daholo zay olona rehetra mieritreritra anavitra firenena. Ny tiako resahana mikasika an'izay resaka efa ntemony lilita hoe tapitra ny resaka politika fa tiako ampidirina kely ihany hoe tea resaka an'izay nareo tea antany position ny RCR mikasika ny fifidianana. Manao ahoana ny eritreritra reo zany amin'ilay fifidianana androtsaka olona ve ianao ve mbola irotsaka satria ianao raha teo efa isan'ny nandray anjara tamin'ny fifidianana tany aloha ary faharoa presque amin'izay ihany koa satria mampatsiaro an'ilay fiteny vao nataony Norbert Ratsirahonana voamaly izy iny nivoaka tamin'ny anao manjery hoe tsy tokony irotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena fa mandreborebo vahoaka izay mihitsy le terme ny candidat izy tsy manana ny eto manana rabola ozy izy anofany hélicoptère sy tsy manana gazety sy hainao manjery na ahoana nandraisanao anino manokana amin'ny candidat efa candidat anao nirotsaka tamin'izany sy mbola tsy fantatra ihany koa no mety mbola eritreritra ny ancien candidat koa ny teny anjara sy diso tsy nahanako hélicoptère koa izy tamin'izany tsy nahanam-bola izy tamin'izany misaotra anazy nandreborebo atsika zany karaha izay natao hoe mandreborebo fa zay miantso ny tanora tsy mandreborebo re tompoko ny fiantsonan'olona andray andraikitra manoloana ny tsirariny sy ny tsy marina eto amin'ny firenentsika mety zaza manoloana zany olona zany fa raha zany ray aman-dreny dia za ilatsaka ho zaza iantso ny tanora rehetrarehetra mampirisika anao izay andray andraikitra tsy voatery hitra RCR ianao dana miditra TIM dana miditra TGV dana miditra Mapara dana miditra SVM rano maresy lahatra anao fa mandraisa andraikitra ary ny hoe ahoana ny hevitray manoloana ny fifidianana ny anay tsotra efa fantatra fa tsy hanovany ninona le fifidianana miandry zay am'le fanovandravitra raha ohatra moa vonona ny vahoaka hoe ao anatin'le rassemblement des citoyens responsable hoe tsy maintsy le fifidianana no zany lalana fa za koa tsy manapa-kevitra rery satria ao anatin'ny valeur anainy hoe consensualité complémentarité partage de responsabilité neutralité vis-à-vis de la religion de le consensualité fotsiny de efa tsy afahako miteny hoe inona le ho ataonay satria mbola andeha le rassemblement des citoyens de le citoyen manapaka hoe laza mety raha ohatra ka mirotsaka tsika dia dao tsika hitarika le fanovandravitra ka raha ohatra moa sitrapon'ny rehetrarehetra zay rahabasoa rahabatsara fa laza réservation tsy manapa-kevitra rery ikizaka kely satria ndraisantsika be deabe teo nyresaka fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony ny grevy nitaky vatsim-pianarana ny mpianatra teny vondovorona ny rahantsika rehetra nahitsy zany misy ny fanapahana zay hoe fanakatonana ny sekoly no raisin'ny filohan'ny université niteraka resa be moa izy iny Andriamatoa Lazara Verson fa ianao dia anisan'ny nampiaka-peo nitaky ny anokafana ny polytechnika eny an-toerana taratry n'iny ireny fanapaha-kevitra ireny ho anao manokana rehefa hitondra firenena re tompoko dia prévoir fa tsy voandroany problème na bourse teto Madagasikara rehefa mbola tsy voavanareo le izy atsipazo le gant anaovan'izay mahay anazy fa zay ny anatra teny dia tsy navita fianarana raha tsy misy bourse zay ny anatra teny dia tsy navita fianarana raha tsy nahazo fanampiana tamin'ny fanjakana 37 500 francs ny boursako tamin'izany andro zany dia niakatra 75 000 francs dia nazahoako tsaramaso rokapoka jiasisa rokapoka vanjoboro rokapoka kabary rokapoka voanemba rokapoka dia mianatapakapoka isan'andro mandritra ny 20 andro dia ny 2 andro ambiny ao anatin'ny herinandro atao legioma na ariary-jato totikena na roanjato zay ny vita le bourse tamin'izany andro zany ka raha hitenina rehefa tsy ilaina ny bourse satria ny zanakareo ngamba tsy mianatra eto ary raha mitsinjatra no avy Madagasikara nareo ary zay ny tena natonga anay nampiaka-peo raha ohatra ka tsy nova amin'ny fanjakana teo ary iny dia niomana izahay ny anampy ny mpianatra teny amin'ny université fa tsy zakanay ny mahita mpianatra mijaly satria izay nandalo an'le fampianarana ambony ka raha ohatra tsy olona tsy nandalo teny tsy afantatra tsy miana tsiny izy teny boursana 37 500 francs ianao fa niainanay koa zany boursana 35 500 francs zany mety génération ray zany tsika ary Israël ny anay 55 000 ariary tiers tamin'izany te antany hoe inona ny tena olana ty fanjakany ty Andriamatoa Lazara Verson tsy avy tany mamany io resaka bourse io satria hatrany amin'ny fiandohany ny mandat mihitsy io raha tsaroantsika tsara efa nisy an'ireny le nalaza moa le ty fidanitra na vove zany hoe efa tena ataonany maro zany tsy mbola tena mahita vahaolana mahomby amin'io zany ny fitondram-panjakana inona ny tena olana ao anatin'le bourse hoe ampiasaindry zareo ve le volan'le bourse sa
satria mantsy efa misoratra anaty teti-bola izy io a de inona zany ny tena fototry ny olana mahatonga ny hoe olana foany ty bourse ty a misy concurrence ihany ao anatin'le izy fa tsy voatery hoe ny fanjakana reo ny responsable araka le resantsika hoe tsika rehetra nge samy responsable misy université mety concurrent be deabe ao anatin'io mety hoe itinakisaka makary amin'ny université hafa reny zavatra ohatr' zany satria efa marketina daholo mandeha anatin'le fanjakana fa tsy fitondrana fanjakana ntsony de noho izany a misy zavatra be hypothèse be deabe fa iny moa tsy azotsika tenenina ndray mandeha miaraka eto daholo zany fa tsy maintsy manao analyse tsika fa amin'ny ankapobeny aloha zany mibourse hatram'izay de olana foana ary ny fanjakana de manao gestion de trésorerie foana hatram'izao a fa tsy mibourse ihany koa tsy voaloha fournisseur tsy voaloha mpianakaramany ny any amin'ny Covid corona tsy voaloha dikan'izay be deabe ny vola tsy voaloha satria manao gestion de trésorerie izy a tsy ampy ny recette fiscale ambany ny pression fiscale de tsy afaka manosika an'le dépense le recette rehetrarehetra misy ato Madagasikara zany hoe problème de fond le izy fa surface fotsiny hitantsika hoe any amin'ny bourse le izy no mitsanga satria le mpianatra no mahavita mitaky satria reo avy any alavitra koa ny akamarony ary reny natokana hitehitra tao anatin'le izy hoe fa maninona moa ny akatonao ray volana université fa inona ny fetraky an'izany mpampianatra mandray karama ihany ny mpianatra ny administration mandray karama ihany alahirana atsika zany zavatra zany te hivadika resaka hafa indray andre matoa Lazara Zafiarson maromaro zay nisesisesy tato ato ny resaka loza an-dranomasina ny vaovao farany re aloha treto 430 no razana zay efa hita manararoatra ihany koa mitondra ny teny fampiononana ho an'ny ankonana rehetra izay tratran'izany fahoriana izany mitodika aminareo eo anivon'ny RCR hoe ahoana no nandraisanareo sy nahitanareo andray ny vaovao reny araka ny teninao hoe ampionona ny fianakaviana aloha satria loza mahatsiravina tokoa le izy mankaheran'ireo fianakaviana rehetra voadona tao anatin'iny tranga iny fa izay miverina foana am'le citoyen responsable satria zay le fikambananay ny fanjakana moa hoe raha malala zany faiblessiny efa tsy misy garde côte efa tsy misy ninina ntsony manara-maso io zany fa ny 90% ny crime tany États-Unis na any amin'ny firenena matanjaka natratrarana le crime de sy ny allemand ny voisin zany hoe raha misy ray fotsiny tamin'ny fianakaviana tao anatin'ireo no sy ny alian'ny fanjakana na de faible aza le fanjakana de azo antoka fa tratra ihany io sambo responsable daholo tompoka ianareo fianakaviana na naiky nandefa ny zanakareo marina fa sahirantsika fa zany akory tsy mamela atsika andika ny lalàna velona ary sy fantatra fa risque le izy marina fa sahirantsika zahay de mombokevitra aminareo amin'ny fahasahiranana ary zany nitsanganana sy hijoroana fa kosa rehefa fantatra hoe misy olo latsy en danger zay no mahatonga anay mitodika amin'le fanovana rafitra hoe fiarahamonina ange problème io izy miravavy le fiarahamonina zany tsy misy mandray andraikitra tsony hoe misy sambo ivoaka ria fa raha mba misy anankiray tao anatin'ny fiarahamonina nitsangana hoe tsy azo ekeny zao zavatra zao na de faible aza le fanjakana de mbola mba eo ihany ka ny APMF ve tsy tokony andray andraikitra am'zany ny APMF tsy tokony andray andraikitra iny efa rafitra efa maty daholo mantsy reny satria inona moa ny APMF zany vola inona ny APCN zany videtiny zany nge mbola angatana amin'ny la France tsisy ninina vola miodina any amin'ny faritra any efa iraha malala le tsy fisina décentralisation efa maty daholo le rafitra rehetrarehetra fa maty ny rafitra politika maty ny rafitra toe-karena fa le rafim-piarahamonina koa maty mba samiry atsika amin'ny teny zavatra tsy mety ataon'ny namatsika mba hahafahan'ny fanjakana mandray andraikitra na de faible izy fa mety misy mpitondra fanjakana ihany any amin'ny faritra misy atsika rehetrarehetra any mba mety sa mandray andraikitra rehefa hita hoe misy loza hitranga eo amin'ny fiarahamonina mampivarahontsana sy mampalahelo moa fa de reny ny zava-misy de amafisina trany teny fampiononana andao tsy lalovantsika fotsiny ihany koa ny momba reo resaka tsy fandripahalemana tena manjaka be amin'izao fotoana izao any Ambatondrazaka any zao de lasa mifamaly faty ny vahoaka zay ny zavatra misy tsy matokony fitsarana intsony ihany koa zay ny mahatonga ilay fitsaram-bahoaka misesisesy ety sy eroa mirongatra ny famonoana olona feno abibiana ary tena tsy mifidy tsony na zaza na vehivavy te anontany eo anivon'ny RCR manokana zay mivoy an'ilay atao hoe fanovana rafitra moa ny resantsika teo fanovana manao ahoana ny tokony ampiarina ahafahana mampanjaka maharitra ny filaminana sy miady amin'izay tsy fandripahalemana zay eto Madagasikara zany satria hatreto aloha irahantsika mahita ary irahana manaiky fa tsy mahombo ny paikadin'ny fitondrana matoa zao ny zavatra mitranga maty le rafi-pitsarana tsy matokony fitsarana n'olona no règlement des comptes izy de fiarahamonina ty rehefa voa maso olo maso nify sy olo nify zay ny zavatra mitranga maty le rafi-pitsarana ndao ary ovoena le rafi-pitsarana zay ny mahatonga ny RCR amin'ny teny hoe maninona moa tsy maintsy mianatra eny amin'ny ONMG
vo afaka mitsara alatra koa zany ve le tsy ny dadabenareo mitsara an'zany any mba mivohitra any ka le olona miala avy any ambatona zaka izy nanao kidinampinina aty Antananarivo izy ohatra mangataka tsaraina de ekenao zany de ny olona any maefa angatra hono izy mandehandeha eto Antananarivo eto ka tsy mahatokotsy olo le olona efa angatra tokoa ve le olona any fa décentralisé le fitsarana de ndao apetraka hoe misy lalàna azony fokon'olona ampiasaina hitsarana olona alatra mangahazo ve ho avy any anosy be anala amitsena tribunaly etya Moramanga mangazonao 5000 very de andeha frais anao 750 000 moto de inona tombony azonao am'zany andeha avokana 2 millions de mandany 3 millions zany ianao zay ianao vao mahazo an'le mangazona 5000 no monitra azonao am'le mangazona 5000 25000 de inona ny dikan'zany de aleo tsy mitory de zay mahatonga le andao atao règlement des comptes sur place le zay mahatonga le ovaina ndraha fitsarana fa ndre-palemana indray inona tsy anakatsika ny didiny tinam-piarahamonina cadrena le izy de samy manana lalàna io fa misy rehefa voan'olona ihany vao miakatra tribunaly ohatra fa misy zavatra be lehibe ohatra zany tokony ovaina ao anatin'le rafitra raha teo ny rafitra ny mpitandro filaminana atsika efa tsy crédible atsony amin'ny fiarahamonina raha malala raha teo zany matoa mahazo basy ny dalo de misy basy mivoaka koa any zany mila ovaina koa zany rafitra ao amin'ny mpitandro filaminana miova daholo io rafitra ray manontolo io fa tsy voazavatsika eto zany fa na inona ataotsika na inona ataotsika anisan'ny tena olana ngeza indrindra koa ny problème ara-toekarena nona le olona rezy amravavy manaiky an'zany ake le fanjakana matoa manatra vary nona le olona zany hoe tsy hain'ny fanjakana ny namorona asa ialana am'le tsy fandriam-pahalemana ny tadiava filoham-pirenena afaka mamorona asa magnany idéologie mazava fa famoronana asa ihany fa zay tsy miasa tsy mihinana rehefa petraka zay raiky lazay zay tsy miasa tsy mihinana de miasa ho azy ny olona ary zay ny fitondrana rehetra tany alongena nanzany toetra zany hoe famoronana asa ihany ny vahaolana fa efa causalité zany hoe efa efe an'le tsy fitsakafo le tsy fandriam-pahalemana de ararotan'ny olona zay zavatra zay amara-pananantsika nresadresaka andry matola zarazava verson iresaka kely momba ny resaka fananatany isika isan'ny tena olana goavana eto Madagasikara tsy resaka fananatany ity vao malaza be zao any anaty tambajotra tserasera teny akazo mangatsimo olona mipetraka nandritra ny taona maro teo amin'ny tany ary tompon'ny tany no nesorina teratany vahiny iray tamin'ny alalana huissier izay avy hatrany de nandroaka zany an'ireo olona mipetraka teo amin'le toerana na mbola tsy nisy ndidrim-pisarana ny voaka eto Antananarivo no ahitantsika n'izany tranga izany afarany teo moa fa vahiny sy namana lelira faralahy teto misy an'ireo praitan-drazana etsy Andravoangy tsy Andravoangy fa etsy Ambodivona izay marobe izy ireo no esoriny karana amin'ny taniny nefa de hoe tompon'ny tany izy ireo zany ny zavatra iainan'ny malagasy fa mpanantenana ny mpitondra ankehitriny no hoe averina amin'ny malagasy ny tany izay nalain'ny vahiny ny zavatra misy nefa de tena hoe miraviravy tanana ny vahoaka ny eo koa moa mpitondra fanjakana manoloana zany zavatra misy zany tena hoe miady rery ny vahoaka manoloana ny resaka olana ny fananatany ity ahoana fijerinareo anivon'ny RCR zany inona ny vahaolana ao anatin'izay rafitra ihany koa ve ny tokony antsinan zany rehetrarehetra zany source et impact jerevantsika aloha source an'le problème io culturel le zay mahatonga le mila fanovana le rafitra malagasy manko tratran'le hoe tsy mahazo mandova velona de andrasana maty misy ny ray aman-dreny vao azo afindra ny tany dikan'izay efa tsy atsony le vahaolombelona de mitaraina taranaka tero hoe tamin'ny andro ny dadabe anay de tena anay mihitsy tika le dadabe ary tsy afaka mijoro vahaolombelona tsoniko satria ny gasy tsy mametraka hoe za ialeto de ho afinako am'le zanako malaky iny ana ny tany fa raha mandova velona amin'ny gasy de zavatra ratsy culturel zany font le problème hany ka raha iandry ny dadanao maty ianao lasa alohanao mitady volany ambadika any maty izy vao miverina eo ianao efa ao dadato de efa ao nenitoa de raikitra ny ady dadato sy nenito koa mbola manana zanany ianao koa mbola manana zanaka hafa koa de miandry ny praitapo koa mbola fampiandry satria mila complet mpraitapo sasany andego sasany antoliara sasany tamatavy de zay vao amahan'le problème efa maty ndray mpraitapo sasany de ny zanany koa mbola miandry ny majeur ndray ianao zay ianao vao afaka mamahan'le problème fananatany zany hoe problème de fond zany culturel le izy tsy azo vana problème fananatany malagasy raha tsy mifanjakana manoro hevitra hoe rehefa mba tonga amin'ny toana ohatra zao ianao de mba hitiavan'le tanoran'le tany de afindrao malaky le izy azo atao no manao an'izany projet zany fa ro manarak'izay fitondrana de nisy olana metraka teo averiko am'izay le fanontaniana teo hoe mila vola tokoa ve milatsaka filoham-pirenena fa manjary mandrebireby mila vola raha ohatra ka hitady patron ianao de mahana patron ianao
de le patronao no mibaiko rehefa avy eo de io zany patronao ho alaiko ny tany retsy vahoaka retsy de mahazo tany izy ka ko fantatra nge patron zay nametraka n'izao fitondrana zao nanonona karazan'olona ianao teo fantatra zany patron zany de iny patron iny principe de pouvoir fotsiny le izy zay mametraka no mibaiko ka afaka maly ve le mpitondra raha ohatra ka aniraka indray le patron rapitsy hoe ho alaina ny taninao zay re tompoko vidy le t-shirt zay mividy le kaskety zay mividy le lambahoany de ozy nareo mandatsa eny tompoko mendrika atsika zao ka de aza gaga fa mbola ho alasa koa ny taninao rapitsy rehefa tsy anao nininona rehefa tsy hitsanganao citoyen responsable ianao satria ny antony de tsotra mpanao politika manam-bola zany no avy eo mpanao politika manana patron zay nydika le mpanao politika manam-bola ka zareo manana patron fa ny anay patronay famarinana fahitsina de anareo vahoaka zay mifidy anay zay tsy mieritreritra nitady miliara am'izany ka telo vili any laninay na mahana miliara azy zay ka niny zay nitady zavatra hafa fa fitiava-tanàna ka le izy fitiava-tanindrazana le izy noho izany ny vahaolana fanana tany de lazaiko teo zany hoe problème de fond le izy resaka culturel faharoa ary amy resaka politika mametrary olona tsy voabaiko ny mpanam-bola fa manam-bola avy aloha izy anao ny asany mpandrarah avy aloha ny asany anao ny asany mpanao politika avy aloha anao politika de aza mitonantonana andehanao politika ka hibaikobaiko raha lazaraza verson ny amy fitona atao fotsiny fandrarana ataonao fa za tsy angalatra any anao ka nalana anao petraka arbitre am'fanjakana am'izay fotoan'izay de mangalara tanin'olona hitantsika anazy raha ohatra ka mety zany satria le olona no mifidy ana le vahoaka amy patronko am'izay dikan'izay ho arovako fa tsy vahoaka adala koa nefa fa vahoaka manao marina ka raha anao marina le tany dia misy vahaolana mienentiny RCR mametraka hoe midina any fokotany fa mana resaka fananatany dia mandeha tsikelikely miverina am'le resaka karatany foibe satria misy an'izay projet mifanjakana zay zava-doza be am'izao fotoan'izao anentsika karatany foibe 2 millions zareo ato anatin'ny mandrapavita mandana Andriamantoa Rajoelina mba ahafahana miseho eny amy vahoaka hoe miasa izahay satria zany zavatra zany ao anatin'izao fempotoana foy zao karaha terentsika misy lalàna voaka tamin'ny 2022-03 nivoaka hoe alefa ny karatany foibe de am'izao fotoan'izao misy décret d'application le izy terena ny be ny tanàna amoaka karatany foibe malaky de malaky mba ahafahana mitety faritra anomanana le fividianana zava-doza be zany ary le be ny tanàna mitodika aminareo be ny tanàna rehetra am'izay fotoan'izay de ho lasan'olona daholo ny tanin'olona satria ho terena tahaka an'izay moka le jugement supplétif teo zay nilaviny RCR satria raha jugement supplétif zany de tokony olona rehetra mahazo copie fa tsy hoe sala taona trety any no azo miana copie fa ny tao anatin'le izy misy olona fotsiny zao mitsangana ho zanakiranina na de tsy zanakiranina azy fa normalement raha jugement supplétif de misy 30 jours anaovana recours hoe zay kosa sy manaiky fa zanaky dadanay ty rangaty am'izao tamin'ny jugement supplétif nefa tsisy an'izay fempotoan'izay fa nidikaina daholo lalàna de mikorotana ampiray tapo any ambadika any satria mipotra am'izay le tena le tompony mpandova hoe fa ahoana moa anao ny lasa raty apo aminay ka niteren'ny fanjakana fotsiny zao no mianakara-panondro hoe ianao koa atao zanakiranina satria tsisy recours tsisy voie de recours andritrin'le 1 mois de teren'ny fanjakana zay koa le karatany zava-doza zany mitranga amitsika am'teny zao ka raha ohatra ka tenareo hipoaka le resaka fananatany de aza mandray andraikitra re tompoko ny eo amin'ny ACC avy aloha ihany andeha le izy avy aloha andeha any le fantikan-dalàna efa fantatra zao hoe tanin'olona tsotra zao io fantatry ny be sy maro ange zany fa manaiky any mpitsara hoe maniraka le huissier de manaiky any koa le huissier any ana fitadiavam-bolana ana samy mitady vola voatra zay nataony artiste teto de nanoana filoham-pirenentsika teto de nahazo vola daholo ka aiza le vola zao zany nanondatsahan'olona anao hoe marina ianao laza fa avy aloha zay tady vola amy propagande nahita anareo zay tompoko ampysifeny ny afatra mankasitraka na izanaty zany aza omeko tsy ataoko hoe 2 minitra izay mampalalaka anao am'izay tena hoe ventikafatra tianao amy tena mety misy zavatra tokony resantsika ohatra fa tsy nanontanianay na mety misy tianao am'tinana ihany koa zay rehetra voalaza maranantsika ny fandarana mahery le fitenena natao tompoko na izay ary de mahafantatra an'izany fa marary le firenena tena latsaka katerena ny firenentsika tsisy toerana tsy ahitanao lavaka eto am'ireny vohitra Madagasikara voniditra teto satria za mandalo eto de tsy haiko mandeha am'le arabe akoatra ny any amy route nationale zany zay namitana ny voaka malagasy hoe efa amboarina ny route nationale nosoroana le goudron marimarina kokoa fa tsisy na fanamboarana zany tany
de efa tsy goudron-tompoko ny lalam-pirenena ntsika miteny zao. Zay le zavatra misy zany hoe fitaka sy lainga no entina ampandrina drisa eto amin'ity firenena ity. Za mitodika mivoaka malagasy. Raha ohatra mbola tsy hitsangana ianao ka hijoro citoyen responsable, olona ndraikitra, ametraka rafitra vaovao, hitaky an'izay rafitra vaovao zay, tahaka ny ataon'ilay député reo, marina fa député zareo fa nitaky izy nandray andraikitra izy. Nareo mirahavavy isaorana be deaibe fa andraisana andraikitra re tompoko, nampiakaranareo eto amin'izao plateau zao. Tsy misy hoe vola aloha eto fa fandraisana andraikitra nataonareo zao. Manao ny azy ny mpanao gazety, manao ny azy ny mpanao politika, andrasantsika mpitsara raha anao ny azy, de andrasantsika nareo vahoaka raha mba andray andraikitra. Zay no angatahana voaka malagasy mankasitraka nareo mirahavavy mankasitraka ampiainatsika misaotra betsaka tamin'ny fanasana inona fa mbola eo nandray amin'ny fotoana manaraka sady anaovana mandram-piona eloha matopoko. Mankasitraka ny Lazarus Aferson isika ny vahiny tato anatin'ny fandarantsika sahila zao tamin'ity alina ity izy moa dia apatsiahivana fa folohan'ny RCR na Rassemblement des citoyens responsables na adikatsika amin'ny teny malagasy ihany koa hoe tolona tambabe any olo-pirenena nampiraisiny andraikitra. Zay zany ny fandikana azy amin'ny teny malagasy. Isaorantsika izy nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana tamin'ity alina ity ombako manana be le teniny teo ary mendrika atao sujet de dissertation mihitsy ara ho iaho ilay karazana fanontaniana faneho-kevitra nataony teo ny amin'ny hoe raisiko tsara tato mihitsy le izy ary apatsiahivoko etỳ ampamaranana fandarana hoe ny adala ve ny mahazo fahefana sa ny fahefana ny malasa adala. Tena nanamarika izay tamin'ny ity androany ity de niraisiko mankasitraka be deaibe ny vahiny isika isaorana ihany koa tsika rehetra tany atokantrano tany nanaraka hatramin'ny farana fandarana sahila zao amin'ny herinandro ianareo dia araka amin'ny namana lilira faralasa amirery fa ny tenako de tsy ho eto mametraka amin'ny mandram-piona ho amin'ny tapabolana indray ny tenako atopoko lasy topoko vavy. Ateo ny fiarahantsika ry ankasitrahana ny vahiny tamin'ireny hevitra mafonja ireny ary zay foana moa no anentananay ato anaty fandarana hoe mba tsy ho zavatra mandalo sy afinaritra ny sofina fotsiny fa hitondra haingy avao ahafahany tsirairay avy ho tompona andraikitra amin'izany zavatra mahazo ny firenena ankehitriny zany. Lavaka mangitsikitsika fa rehefa tsy isika ny anao zavatra de iza no andrasantsika. Kasitrahantsika ny vahiny ankasitrahantsika Clémence Ranirina ny anona nolotra ny fandarana anterina ihany koa ny fanasanantsika hoe zay manana hevitra na te hizara tahaka izao dia azo atao tsara ny mifandray aminay ivahiny atao anaty fandarana atao aty amin'ny farany satria manan-danja be fankasitrana manokana ny faly mikirakira ny totona fotsin'androna masaka izao fandarana izao. Izay fa dia amin'ny heriny anio ary ny fotoanantsika mandram-piona tomboky lasy tomboky vavy.